zany amin'ny fizarana ny lokan'ireo nandresy tamin'ny fifaninanana izay nokarakarainy ny fahita lavitra amin'ny TV tamin'ny andron'ny mpifankatia iny fa toy ny fanao ny inefatra isan-taona dia mikarakara varotra famparatiana indray ny fikambanana ceinture verte manomboka ny 8 martsa izao ka aritra efatrandro mifandraika indrindra amin'ny fankalazana ny 20 taona nijon'ny fikambanana izany amin'ity indray mitoraka ity fanampanazavana indrindra vetondramatoa Rapeliso Lalanirina mikambana ao amin'ny ceinture verte. Ny ceinture verte no manoloana anareo ankehitriny mikarakara ny varotra fampirantiana fanao isan-taona. Ny volana marsa moa dia fantatrika rehetrarehetra fa ny fahavalo dia ny fankalazana ny andron'ny vehivavy maneran-tany. Io seho fampirantiana io dia seho voalohany amin'ity taona ity eo amin'ny ceinture verte izay tanterahana manomboka ny larobia 20 marsa alakamisy zoma ary mifarana sabotsy efatrandro no tanterahana zany varotra fampirantiana izany. Ny toerana dia efa mahazatra antsika rehetra fa amin'ny tranom-bokim-pirenena bibliothèque nationale. Ny zavatra marihana kely amin'ity seho voalohany ity dia ny fankalazana ny 10 taona ny fikambanana ceinture verte ary dia manasanao fa hita zava-baovao ianao amin'ity hetsika ny taona 17 ity. Noho izany manasanao fa tsy diso anjara ianao fa ny vehivavy sy ny tontolo ny voninkazo fikarakarana voninkazo sady manome fifaliana mikarakara tontolo iainana manome ihany koa fiadanam-po amin'ny alalan'ny natiora. Dia manantena ny fahatongavanao mandritran'ireo efatrandro ireo tsara tsahivona fa ny zoma izay no mampiavaka kely azy ihany koa izy fampianarana izay tanterahana ny mpikambanao ihany amin'ny 2 ora sasany zoma hariva amin'ny 2 ora sasany izany dia tanjona mba ahafahantsika mikarakara izay eo am-pelantanana kely ny toerana lehibe ny toerana ny fikarakarana ny voninkazo inona ny aretin'ny voninkazo inona ny mahatsara azy manahoana ny toerana misy azy manahoana ny fahafantaranao bebe kokoa ny tontolo n'ilay voninkazo karakarainao. Dia manentana anao ary ho tonga eny amin'ny bibliothèque nationale mandritran'ireo efatrandro ireo manomboka ny alarobia 20 marsa miafara amin'ny asabotsy 20 marsa. Tsy diso anjara ianao fa finaretana azo ny tiavanao ny voninkazo hanatsaranao ny any amin'ny ankonana koa azonao ihany koa amin'ny lalan'ny fampianarana. Tongava maro fa miandry anao ny ceinture verte.